Meraba tompoko klasy tompoko vavy de mbola ankafaliana hatrany ary no alorana anao ny vaovao makasika ny metototry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy zany hoe sabotsy ny ahady ary ny alatsinainy ho avy izao indray amin'ny ankapobeny aloha raha ho an'izay 3 andro izay dia itoetra tsikelikely ny talio andravitra ny metototry ny andro saika manderana ny nosy vokatra zay ihany koa de maro ny toerana isitraka oram-baratra araka izany ho an'ny toerana manderana ny nosy ny fiatraikan'izay eo amin'ny lafiny maripana indray de hidina amin'ny ankapobeny ny maripana ambony indrindra manerana ny nosy isongadina ny fidinana aty amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny hojerentsika amin'ny atsipiriany ary ny toetra ny andro ho an'ny rapitso voamaraina ahitana oram-baratra araka izany ny motsiraky ny faritra Sofia mahazo ny faritra Boeny iny ny motsiraky ny Melaky ary ny motsiraky ny Menabe toraka izany ihany koa aty atsimo de ahitana zay orana tandrifindrahona mety arankotroka zay itaolanaro amin'iny morotsiraky ny faritra Androy sy ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana iny somary mandraondraona ny ilany andrefan'ny faritra Voatany fa de ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra 6 ny tolakandro ho an'izay rapitso izay ihany ary de ahitana zay orana izay araka izany manderana nosy oram-baratra omaina kosa ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo ny tapany atsimon'ny Sava ny morotsiraky ny Atsinanana iny ary amin'iny vadivavy fitovinany iny ny maripana moa raha ny vinavina ho an'ny rapitso de manodididina ny 20 aty amin'ny faritra Voatany ny ambony indrindra eo amin'ny 20 eo aty amin'ny morotsiraka Atsinanana ary mitovitovy amin'izay 20 eo ihany koa ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny ambony indrindra dia 30 degré Celsius any amin'ny faritra Androy iny de Mahajanga sy amin'ny Sofia iny no ahitana izay ny fisotrony zay toetry ny andro zay raha ho an'ny alahady kosa indray ary de ny tolakandro de saika ahitana orana avokoa manerana nosy fa raha ho an'ny maraina manokana dia amin'iny morotsiraka avaratra andrefana mahazo ny morotsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe iny no ahitana orotandrivindrahona zay mety arankotroka toraka izany ihany koa aty amin'ny morotsiraky ny tapany atsimon'ny faritra Atsimo Atsinanana mahazo ny taolany ary de isan'izay tandrivindrahona izay somary mandraondrahona ny atsimo manontolo zay mety arahana tandrivindrahona amin'ny ilany andrefana fa de omaina kosa amin'ny faritra 6 ny maripana raha ho an'ny alahady manokana de manodididina ny 17 hatrany aloha aty amin'iny faritra Voatany iny mahatratra amin'ny 1 ka 2 eo ny morotsiraka Atsinanana 30 ka hatramin'ny 1 kosa aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy mbola mahatratra 2 amin'iny atsimony nosy iny marana antsika azy kosa dia ny alatsinainy mbola ny tolakandro aloha de mbola ahitana orana manerana nosy fa raha ho an'ny maraina dia ny morotsiraka avaratra andrefana trano no isitraka an'izay oram-baratra izay mahazo ny morotsiraky ny faritra Melaky mahazo ny faritra Menabe iny ka hatraty amin'ny faritra Atsimo andrefana somary mandraondrao ny Voatany manontolo amin'ny ankapobeny fa de omaina ny faritra 6 raha ny maripana ho an'ny alatsinainy de mbola manodididina zay 20 zay hatrany aloha ny Voatany manodidina ny 1 sy 2 hatrany morotsiraka Atsinanana manodidina ny 30 kosa aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy rano mafana indrindra zany raha ho an'ny rapitso de amin'iny faritra vadivavy fitovinany sy amin'iny faritra Boeny iny 30 degré Celsius kasika ny vaovao makasika ny loton'ny rivotra tanàn-dehibe kosa indray de nijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'izay falitohan'ny rivotra izay raha tamin'ny herinandro ity raha ny rehefa natao teny amin'ny Ampandrinomby Andraharo Soanerana ary amin'iny Andranomena iny raha ny vinavina makasika ny 3 andro ho an'izay loton'ny rivotra zay kosa no ny rotsakorana zay efa mirotsaka de hijanona ho antonona izay tany falitohan'ny rivotra zay amin'ny ankapobeny makasitraka anao indray ary nanaraka zay vaovao izay hatramin'ny farany manasanao hatrany ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.